Manona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao ary maniry sy mirary ny fahatsaràn'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao hatrany hatrany izay manaraka ity fandaharana ity. Misy mpanompon'Andriamanitra izay mangataka vavaka ankehitriny ny mba hanomezan'Andriamanitra azy tokantrano sambatra ary hanomezan'Andriamanitra azy ihany koa fitadiavana na asa izay ahafahany manompo an'Andriamanitra. Andehantsika hiaraka iombom-bavaka ka raha fandrinao ho tanteraka aminao izao vavaka izao, raiso am-po fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mpamaly vavaka. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra tomponay io, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ary Andriamanitra mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompony tompo. Ankehitriny dia mitondram-bavaka manokana ho an'ity mpanomponao ity aho ankehitriny. Ianao mahafantatra azy, ianao mahalala azy, tompo malalo, ianao any hanome azy vady sahaza ka hananany tokantrano sambatra sy tokantrano irin'ny olona fa tsy aniry olona. Mivavaka ihany koa izy mba hananany asa na fidiram-bola ahafany manompo anao sy ahafany manatanteraka ny adidiny eto ambonin'ity tany ity. Jesosy malalo, jereo manokana izany mpanomponao izany ka tanterao aminy ny sitraponao ka aoka ho tsapany fa lehibe ianao ary malala ny mahasoa azy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonana sy angatana izany vavaka izany. Amen.